Miarabantsika indray eto amin'ny mafiditra eto amin'ny MBS chef-maestro miaraka amintsika isan'andro ary falok'ozy mbola miarabanareo sy manolotra nao ny tsara sy ny mafiditra rindra ny fandarana mafiditra. Sakafontsika androany dia poulet grillé à l'antillaise, zany hoe amin'ny fomba antillaise. Averiko foana ny sakafo hitanareo eto amin'ny mafiditra dia azonareo andramana ary amin'ny restaurant misy chef-maestro amin'ny Lettre India Kasomanga eo amin'ny rond-point Vavonia Kasomanga misy hôtel 5 étages hôteltsika dia ao ny restaurant Lettre India. Ao daholo hitanareo izay sakafo mandeha amin'ny plateau rehetrarehetra. Izay no ela fa isanteotsika dia hita hoe inona zany cuisse de poulet à l'antillaise zany. Ny cuisse de poulet à l'antillaise voalohany tsika dia manana cuisse de poulet anankiray mana cuisse de poulet dia tsy dia zotsika le cuisse de poulet fa sokafana esorina amin'ny taolany ny avy tambadika ato. Zay vao ny anaovako azy. Voilà, nareo dia asoritsika ny hodiny asoritsika ny hodin'ilay cuisse de poulet. Dia sokafantsika tsara. Rehefa izay asitsika sira kely dia poivre zay koa ny ao ambadika sira dia poivre. Rehefa izay asitsika menaka ao anaty lapoaly menaka tsy dia be loatra fa higrehitsika anazy fotsiny. Voilà. Dia ity ilay misy taolany ity no atao eo ambony afo voalohany. Mandrapaha-masaka ny cuisse dia anao saositsika anaty lapoaly anankiray asitsika menaka tokony ho indroa sotro dia tetehitsika ny tongolo oignon dia ataontsika olony tongolo oignon anatin'ny menaka mafanao ahenantsika kely ny afo. Alaitsika ny tongolo lay dia tetehitsika madinika ihany koa. Tsy tototsika tongolo lay satria dia mitsako azy lay mafimafy ny tena tsara. Rehefa izay tsika dia makitsika saosy tomaty tokony ho iray sotro be. Maka saosy tomaty tokony ho iray sotro be. Dia asitsika rano kely. Voilà. Masitsika lokona saosy ohatran'izao. Makitsika sakamalao kikisana ny sakamalao. Anankiray dia ataontsika ao anatiny ao koa ny sakamalao anankiray. Makitsika coriandre na kotomila dia tetehana lehibehibe eo amin'ny 1 cm eo. Ataontsika ao anatiny ao.
dia rehefa zay a alaitsika ny sakay fanfinakona anankiray a ataotsika ao anatiny ao manisy siritsika manisy poivre dia rehefa zay dia maka curcuma atsoarana mila curcuma nareo a ao amin'ilay tendiana misy ny curcuma tsara indrindra sy ny épice rehetrarehetra dia atsoe amin'izay dia tsika tsara avaditsika kely aloha ilay la fiche de poulet efa masaka ny ambadika dia avaditsika an'izay ambadika rehefa zay a dia makitsika totom-boanjo na beurre de cacahuète misy azy eo mivarotra rehetrarehetra eny erany sotro kely dia maka rano farany a dia asiana rano kely dia karakôrona tsara miaraka amin'ilay beurre de cacahuète lokony afo amin'ilay saosy a manandrana kely amin'ilay saosy hoe nanao ny sirany ao tsara rehefa zay a dia isainy kelitsika dia aveo miverina an'izay taverina fandarantsika dia atokanao eny an-tsena efa misy ny karazana légume ohatra zao concombre jaune concombre noir misy concombre verte efa fantatrareo dia alaitsika atsasana ilay concombre jaune alaitsika koa ny concombre noir dia andiditsika kely ohatrao décoration ty sady azo hohanina ihany koa voilà andiditsika kely ny antsy dia inaovantsika décoration ty zany zay concombre inaovantsika décoration voilà saositsika am'izay reto dia alaitsika lay sauce antillaise alaitsika le sauce antillaise dia ataotsika ambany ao voilà alaitsika les cuisses de poulet ataotsika eo amboniny eo alaitsika ilay piment oiseau
Ataontsika eo. Avy eo tsika maka voatabia anankiray. Maka tomate cerise. Avy eo tsika maka tomate cerise. Dia décoratsika anazy. Sainy kely tsika raha dia verina amin'ny présentation amin'ny plat amin'izay. Plasty tokoa vita ny nantsika cuisse de poulet grillé à l'antillaise. Izay ny sakafontsika androany. Misy ny concombre vaovao eny an-tsena, concombre jaune, concombre noir, concombre vert. Dia anjarantsika ny mividy azy sy mampiasa azy. Dia misaotra anareo naraka mampiditra farany. Aza adino mandalo ny chef Marius amin'ilay Tlendia Kasomanga, restaurant ilay Tlendia, eny no misy ana déguster planareo misaotra tokoa. Veloma aminaraka indray.